Eny satria izahay rédemptoriste no anisan'ny anton'izao fankalazana manetriketrika be zao dia mba miangavana ireo rahalahy rehetra zandry zanaka mba hijoro aty aloha aty ho hitan'ny olona tsika zay tonga eto. Isaorana be dia be Andriamanitra nanome an'izao andro somary mangatsika ihany aty ambony aty indrindra ny tamin'ny alina teo zay fa ny ao am-pontsika tsirairay avy iverina fa ho velombelominy ny hafanany ny finoana sy ny fitiavana izay nanainga atsika avy tany ambany avy tany ka niakatra n'izao tendrombohitra izao efa voalazan'ny monseigneur teo ny tena votoatiny ny akarantsika etya mba hiaona amin'Andriamanitra ary atsiarovana ny ovan'ny tompo tare tamin'ny mpianatra vitsivitsy tany an-tampony tendrombohitra antanaina fa ny sakramenta zay noraisitsika isan-karazany ny fampihavanany ny eucharistie niarahana-kalaza teo ny confirmation sy ny mariage zay niarantsika nakalaza manampy atsika betsaka hiova tare ihany koa ary indrindrandrindra miaona amin'Andriamanitra miaraka amin'ny Masina Maria zay ankalazaintsika androany. Manaraka an'izany dia misaotra manokana anao monseigneur izay nanaiky ho tonga amin'ity district ety androany. Marina ao anatin'ny faritra iadidinao izy ity fa ho anay rédemptoriste dia voninahitra lehibe ho anay ao anatin'izao fankalazana ny fahadimampolo taona izao ny miara manolotra n'izany sorona masana zany mankalaza n'izao taon'ny jobily zao aminao. Raha nanokatra ny ty fankalazana ty zahay tany amin'ny vina moa iny oktobra 16 oktobra tamin'ny taona lasa teo dia tany-Taninarivo dia teo ny évêque anankiray ihany koa niaraka taminay monseigneur Philibert Randrimbololona niaraka taminay tamin'izany. Dia androany ianao dia manatevina n'izay fanotronana eo aminareo évêque zay amin'izao fankalazana taon'ny jobily zao tena zava-dehibe ho anay tokoa ary arosa avy hatrany ny fanasana ho anao ho tonga any Voemara any amin'ny volana oktobra ho avy zao amin'ny 15 ny volana oktobra. Dia tena zava-dehibe marina fa nanatrika kely ny sombintsombiny amin'ilay fitsidiana pastoraly amin'ny antondrianao manokana taty amin'ny ty district aty dia nahatsapany tena fa betsaka ny zavatra zay mbola tsy mandeha. Voaka tao aza ny teny hoe niemotra aza ny district any Andilamena dia tafita ny afatra ary antenaina fa na ny fahombiazana na ny tsy ny lesoka zay tsy maintsy mbola ezahana antenaina fa ho zava-dehibe ho antsika mianakavy zay tafavoreto hoery entitsika miara manao dingana vaovaondray araka ny voalazan'ilay nandray fitenenana farany teo irosoana amin'ny 50 taona manaraka. Ny antony nampijorokany izahay mirahalahy tonga eto reto dia ataoko hoe anjaranay ny mampahafantatra anareo ny mombamomba ny rédemptoriste zany amin'ny ankapobe izay mankalaza ny 20 taona eto Madagasikara. Fa amin'ny maneran-tany dia amin'izao taona ianantsika zao dia efa feno dia mamy 20 taona no nijorono ny fikambanana satria tany amin'ny taona 2017 no norena ny ara-dalàna tao anivon'ny fiangonana. Dia ny 50 taona an'izay no ankalazaintsika eto Madagasikara nahatongavan'ny fikambanana eto Madagasikara mbola eto amin'ny faritra na ny région ny Madagasikara ny mpamakilainy zany fikambanana zany tamin'izany fotoana zany mon père Sparavigna Vincenzo miasa ny La Réunion izy amin'izao fotoana. I raha te hitazona nareo dia tonga avy any Voemara
amin'ny volana oktobra ho avy zao fa ho avy ihany izy. Mampisaotra an'Andriamanitra lehibe io voalohany indrindra. Maro ireo rahalahy ny italiana niaraka sy nanatevina taty aoriana, fa raha amintsika amin'ny teny zao efa anankiroa ny italiana tavela ato anatin'ny régionnay izay mbola miasa ara-dalàna ao anatin'izao région zao. Dia ny rédemptoriste rehetra maneran-tany dia eo amin'ny 5,000 latsaka kely eo izy amin'izao. Efa nisy fotoana izy io niakatra be tonga hatrany amin'ny 7,000, fa rehefa avy eo nidina hatraty amin'ny 4,000. Dia araka ny filazan'ny Opéra Général anay raha nanao fitsidihana taty izy dia stable hono zahay amin'izao, sady tsy mitombo no tsy mihena amin'ny isa maneran-tany. Fa ny eto Madagasikara dia atsakaiky ny zanaky ny rédemptoriste voalohany Mont-Père Pascal 3 taona amin'izao ny mahampirehitra azy raha tsy diso fa izy dia efa tafiditra ao anatin'ny 5 taona maha-religiose ihany koa azy. Dia 9 amin'izao azy. Izahay mijoro hitanareo zandry ny Mont-Père Pascal. Dia 20 eo angamba raha tsy diso ny pretra malagasy ato anatin'ny fikambanana. Eo amin'ny 50 eo ny vita voady rehetra malagasy teratany amin'izao fotoana. Dia izay rehetrarehetra reo no manolotra ny fankasitrahana feno antsika mianakavy. Tohizako ilay an-tanantohatra voalaza teo eo anao Monseigneur Vicaire Général izay nanome voninahitra tonga taty ihany koa nitarika ny soranomasina indrindrandrindra tamin'ny maly takariva talinkalina tamin'ny 7 ora moa iny dia mbola miara manolotra izao soranomasina zao miaraka amin'ny evekatsika. Eo nareo pretra rahalahy rehetra ato amin'ny diocèse, nareo Mont-Père Trinitaire izay miasa ato amin'ny diocèse ihany koa manome voninahitra n'izao fety mandalonana zao dia isorana be dia be eram-po eran-tsaina fa enim-boninahitra enin-kaja izahay fikambanany rédemptoriste miasa ato anatin'ity faritra ty 10 taona lasa izay. Raha ny marina dia tsy 10 taona ihany ny asan'ny rédemptoriste tato amin'ny diocèse ny Ambatondrazaka, satria raha tonga zahay tamin'ny taona 790 tany Anjiro dia diocèse ny Ambatondrazaka i Moramanga sy Anjiro iny tamin'izany fotoana izany. Kazo lazaina fa efa tamin'izany ny fikambanana no efa tonga taty amin'ny diocèse ny Ambatondrazaka. Fa amin'izao ny fisaran'ny diocèse tamin'ny 2006 iny dia lasa nanorina trano vaovao ndray manokana ho an'ny diocèse ny Ambatondrazaka fangatahan'ny évêque tamin'izay fotoana izay, satria Monseigneur Scopelite no isan'ny nanasa ny fikambanana mba ho tonga tamin'ny diocèse tamin'izany fotoana izany. Dia hoy izy hoe rehefa misaraka ny diocèse dia alao mba hisy rédemptoriste ihany amin'ny diocèseko. Dia izany no isany natonga ny fahatongavana taty Andilamena nandeha tsikelikely teo moa izay dia ny tena ofisialy feno 10 taona androany tsika amin'ny teny zao araka ny voalaza teo. Raha tsy nisy anareo kristianina rehetra manomboka amin'ireo filan-kevitra isan'ambaratongany, indrindrandrindra ho anareo izay naneo fahavononana iara-miasa araka ny tenin'ny filohan'ny filan-kevitra teo dia isorana eram-po eran-tsainitsika, indrindrandrindra ianareo ato amin'ny district ny Andilamena tafavory maro sahala amin'izao manambara fa tianareo marina ny miara-miasa aminay. Na dia eo aza hitanareo any amin'iny vavaka iny ny maha olombelona ny rahalahy ny confrère rédemptoriste izany, tsy laozany alemena ny fahotana isan-karazany ifanontohanana araka ny voalazan'ny président ny FFVA teo dia
miara-miasa aminay tokoa ianareo ary zay ny mahafaly be deaibe ho hainay solon-tena vitsivitsy tonga eto reto ny mitondra ny hafaliana avy aty aminareo. Père vicaire général mo mahaly ny teny anah hoe ianao zany ho izy misolo-tena ny mon père général dia meme kely namaly azy fa izahay reto monseigneur vicaire général no misolo ny fikambanana maneran-tany. Izahay reto monseigneur no misolo ny hafaliany ny fikambanana maneran-tany. Eny tokoa fa manomboka amin'izay mon père général zay izay nona fa miaraka amin'ny mon père régional anay izy amin'izao izay tsy eto araka ny voalazan'ny curé teo fa any Nigeria manao ny chapitre général na ny chapitre d'application zany phase fahatelo amin'io chapitre io tamin'ity taona ty dia ao anatin'ny conférence misy anay any Afrika izy io dia tsy azo ny mon père régional ny alana dia miaraka amin'ny général tokoa izy any amin'izao dia maneho ny fankasitrahana feno ho antsika mianakavy manomboka amin'ny monseigneur tsika pretra mbola tsy voalazako teo fa misaotra be dia be amin'ireo religiosy vavy moa zany ny tena fantatra betsaka eto fa voalaza teo ny trinitaire indrindra nareo salésianina zay miara-miasa aminay ato amin'ity district ity ary efa nitaridalana anay amin'ny asa pastoral izay atao aty tsy fantatra efa firy taona zay nahatongavanareo taty dia betsaka ny zavatra ilana amin'izay fiara-miasa zay fijoroana voavelony fanjakan'ny lanitra ma samy religiosy antsika dia isaorana eram-po eran-tsaina dia ampitaina any amin'ireo an-tanan-tohatra izay soloana teny eto fankasitrahana feno antsika rehetra ary eo ihany koa aza ny sary izay azo ampitana ny hafaliantsika nanamarika an'ity fa 20 taona androany ity fa tsy feno 20 taona tokoa ny redemptoriste raha tsy nisy ny 10 taona farany na menona an'izany 20 taona zany avy teto amin'ny district any Andilameny dia makasitraka makatelina antsika rehetra tsy ankanavaka tompoko lahy sy tompoko vavy. Dia izahay ireo misy koa laïque kristianina avy any amin'ny district any Alasora dia misy masera ihany koa tanareo atsy zareo anankiroa zay joro kely nge masera ho hitan'ny olona niaraka taminay avy tany dia manatevina ny délégation rehetra izay atao hoe pèlerin moa zany zay tonga aty miara mankalaza n'izao fety izao. Ireo masera amin'ny akanjo maintimainty ireo tsy redemptoriste tsy redemptoristine akory ireo fa antsoina hoe reny mivavaka asa na tia vavaka zay ngambany azo andikana azy madre pie tsy pio ohatran'ilay mompera anankiray iny fa madre pie reny mivavaka ngambany azo ilazana azy fikambanana vao tonga amin'ny diocèse na Moramanga ireo hiasa amin'ny district ny Antsironala miara maneho fankasitrahana aminao reo rehetrarehetra indrindrandrindra ho anao monseigneur dia misy zavatra kely dia kely avy amin'reto kristianina niara-dia aminay reto sy avy amin'ny fikambanana manokana tsy nanitondra vonin-tenina ihany izay kely eraka ny vava no voavimbona ka dia raiso ankafaliana monseigneur ho mariky ny fiarantsika ny faly androany makasitraka be da be amin'ny fahatokisanao ny fiara-miasa amin'ny fikambananay antanaina fa hiatsara ary indrindrandrindra raha miverina mankaty anao amin'ny heritaona dia androsondray i district any Andilamena sotra manokana nareo solotena ny fikambanana zay miasa aty mon père Marcel sy mon père Ephraim raha izao isantsika zao tokoa moa ry kristianina havana dia
izy roalahy reo mo inona no vita fa matoa zany mavita zavatra sahala am'izao tsika dia eo ny fiaraha-miasantsika ianareo tokoa no hery ampelatananay dia vonina koa ny fikambanana araka ny fampanantenanareo teo hiara-miasa aminareo mandrakariva dia fampitantana isika izotra tsy kelikely indray mankany amin'ny 20 taona manaraka. Zay no lava, zay no fofa dia makasitraka makatelina antsika rehetra, tompoko lahy sy tompoko vavy.